Mbola ho ampitombonao aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Iainy tsara ny mahampandray ny fanasan'ny tompo anao. Iainy tsara ny mahampandray ny fanasan'ny tompo anao. Tarafintsika amin'ny mofinainan'io zany. Bokon'ny Josoa 4:20, andininy 7:20 hatramin'ny 9:20. Iainy tsara ny mahampandray ny fanasan'ny tompo anao. I Josoa zay nandimby any Mosesy nitarika ny zanak'Israely avy tany Ezipta, namakivaky ny tany efitra ary de tonga soa any amin'ny tany Kanana. Arak'izany dia hitantsika eto fa tany vaovao, sata vaovao, fomba fiainana vaovao no iaina reto zanak'Israely reto miaraka tamin'ny toromarika nitondran'i Josoa azy. Ao anatin'izany fomba fiainana vaovao zany dia voaresaka manokana ny fiainam-pivavahana, ary azo tenenina mihitsy fa fanarenana vaovao indray ny fiainam-pivavahan'ny zanak'Israely. Ity taridalana entiny Josoa ho azy ireo ity. Araka izany dia tao ma izy ireo hanaraka ireo dingana samihafa, ireo fepetra samihafa ao amin'ilay tany vaovao, fepetra ara-pivavahana samihafa ao amin'ilay tany vaovao izay honenana dia ny tany tondra-dronono sy tantely. Ampahatsiaivina eto fa tany pahafahana, tany mpanafahana ny tany Kanana, ka ny vahoaka afaka amin'ny fanandevozana no monina ao. Arak'izany dia fomba sy fepetra mifanaraka amin'izany fahafahan'izany no tsy maintsy arahana. Tatsika eto amin'ny andininy 7:20 fa tsy maintsy ialàn'izy ireo ny Andriamanitra hafa na ny sampy hafa izay notompony tany anefitra. Tsy maintsy anao fanekena vaovao amin'Andriamanitra izy ireo, dia fanekena anaiky anompo an'Andriamanitra. Tsy maintsy anaraka ny didy sy ny lalàna arak'izay efa nomen'Andriamanitra azy izy ka iaina izany lalàna izany. Ary ampahatsiaro fa misy vavolombelona izay afaka manamarina ny tantara ny fifanekena ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ireto vahoakany ireto. Zany fiainan'ny vahoaka zanak'Israely niditra any amin'ny tany Kanana izany. Zany koa no tiana iainan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra izay manaiky fa Jesoa no tompo sy mpamonjy azy. Miaina ny fomba fiainana vaovao, na raha tianao dia hoe miaina ny fanekena mahampandray izay nataony. Verenantsika kely fa tamin'ny fotoan'andro raha noraisina ho mpandray fanasan'ny tompo isika dia nanao fanekena fa voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Za dia manaiky amin'ny Jesosy Kristy ho tompoko sy mpamonjy ahy. Misafidy Andriamanitra isika ary Jesoa no safiditsika. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany dia tsy manana safidy hafa ny amin'ny Andriamanitra ho tompony afa-tsy Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjiny irery ihany. Tamin'ny fotoana nandraisana antsika ho mpandray fanasan'ny tompo dia nanao fanekena isika fa avonina ny anompo azy amin'ny fo rehetra eo ambany fitarian'ny fanemasina. Miova zany ny fomba fiainana fa le fiainana izay tsy niraharaha fanompoana fahiny, rehefa mpandray fanasan'ny tompo dia lasa olo ny fanompoana.
miova ny fomba fanao fa iny tsy ny rarah zay nivavaka zany, tsy ny rarah zay amaky tenin'Andriamanitra, fa rehefa tonga mpandray fanasany tompo dia nanao fanekena fa vonina hivavaka sy amaky baiboly isan'andro araka izay azo atao. Fa iny tsy ny rarah zany rafitra tao amin'ny fiangonana zany, fa rehefa tonga mpandray fanasany tompo dia manaiky isika fa hanaiky sy hanaja ny ambaratonga andrafitry ny fiangonana, ary hanaja sy hanaiky ny hevitra tapaka. Ny fiainana izany fanekena izany atsakany sy andavany amin'ny atsipiriany dia endrika sy taratry ny fanekentsika ny mahavahoaka afaka atsika, vahoaka an'Andriamanitra, vahoaka voavonjy atsika. Isan'ny tarantsika sahady ny fiainana ny lanitra rahatr'izay. Ny afatra lehibe zany ry havako dia hoe ry mpandray fanasan'ny tompo malala hiaino ny mahampandray fanasany tompo anao. Misy fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra tao. Ny fanekena izay nataontsika dia vavolombelona mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fiangonana izay nanatrika antsika dia vavolombelona mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izay nekentsika. Tahaka izay natao eto, izay nakana vato mba ho vavolombelona tamin'ny zanak'Israely sy Jehova Andriamanitra. Mahere zany ry havako, miaina indray zany fiainana vaovao amin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo izany. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa marina hatrany ny teninao manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Vonizay tompo amin'ny mampandray fanasany tompo anay, anaraka izay efa nekenay, anatanteraka izay efa nekenay teo anatrehanao Andriamanitra, ary vonina hanompo anao amin'ny fiangonana, na amin'ny fiteny, na amin'ny fisaina, eny amin'ny asanay koa aza. Vavaka manokan'izay ho an'ny mpandray fanasany tompo rehetra ao amin'ny fiangonanao, na iza na iza, na aiza na aiza, manerana ny sany FJKM indrindra. Ianao Andriamanitra amerina ao ampon'izy ireny ny fanekena izay efa nataony, ary mivavaka manokan'izay ho an'ireo izay nivily lalana, ho an'ireo izay niemotra an-dalana, ho an'ireo izay niala taminao Andriamanitra ka tafasaraka taminao. Avy ereno amin'ny fanekena ny fanaovany taminao izy ireny Andriamanitra, hahatazona ny teny nomena. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Amen.